fitantanana ny firenena move antsika ao anatin'ny intérim sa ao anatin'ny transition dia tsika amin'izao fotoana izao izy izay koa tena nanamafy azy hoe tsy ao anatin'ny constitution ntsony tsika satria raha ohatra tsika ao anatin'ny constitution malagasy a dia tsisy an'izany intérim sy an'izany fa ao anatina transition tokony misy aloha ny dialogue malagasy samy malagasy tokony vory ny malagasy zany a izay tarihan'ny FFKM sy miaraka amin'ny ao fa le problème politique an'izay zany zao no tokony hifatohana ny zava-dehibe ny onana tamin'ny sadeka dia raha tsika malala tsara fa sadeka no misahana ny Madagasikara eo amin'ny lafitry ny fandaminana ny raharaham-pirenena raha misy conflit raha misy zavatsy hifankazahoana dia isorana lehibe dia lehibe ny fahatongavan'izareo anjara antsika eto Madagasikara koa milaza amin'ny tsara ny zava-misy satria misy disadisa misy tsy mazava zava ny teny tamin'ny amin'ny sabotsy dia nilaza hoe mbola manjavozavo be ny ihany ny fizotran'ilay fitantanana ny firenena move antsika ao anatin'ny intérim sa ao anatin'ny transition ny antony mahatonga mametraka an'iny fanontaniana iny a tsy fantatry ny olona rehetra tsy fantatry malagasy tsy fantatry nareo raha milaza izy intérim efa tapitra le 60 jours zay tokony isy azy azy a dia miditra ao anatin'ny transition tsika dia mbola mametraka an'izay fanontaniana izay aminy tsisy hoe hovalinay ianao a efa tafaverina zay satria tokony mbola iresaka izy mbola iresaka amin'ireo mpitondra izy hoe raha ohatra ka raha intérim zany io vetivety 60 jours no mena zany dia tsika amin'izao fotoana izao izy izay koa tena nanamafy azy hoe tsy ao anatin'ny constitution ntsony tsika satria raha ohatra tsika ao anatin'ny constitution malagasy a dia tsisy an'izany intérim sy an'izany fa ao anatina transition izay na azavainy teo fa aza mataritra andreo fa hanao araka zay azo atao zay a amoana ny drafitra tokony hitondrana ty Kristy tokony misy aloha ny dialogue malagasy samy malagasy tokony vory ny malagasy zany a izay tarihan'ny FFKM sy miaraka amin'ny ao Nations Unies sy ny Union africaine miaraka amin'ny sadeka rehefa vita ny dialogue tsika malagasy aloha zay tsy foan'zareo mihitsiny dia ao mahafantatra hoe zao lalaka izorana andrafetana n'le charte de transition na le feuille de route dia efa vita zay dia misy calendrier hitondrantsika azy efa niezaka aloha zany ny fitondrana nanao izay andaminana ny jirama ny jiro sy ny rano fa le problème politique an'izay zany zao no tokony hifatohana orkla azafady aloha e azafady tena reraka mihitsy a manenjika anao fa zao aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy tsapanay mihitsy a tieria taizany nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha e a nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vilarapitso valio a aloha iska raha tsy inonako ay hitanao zany ianao ihany tena valy azy ry namako ny tranom-pody no vitany vava fa ny fanovana kosa antsika rehetra miaraka fotoana fanavao zany zao a andao mba hanavao toetsainy manatry ny araba tompokolahy manamafy ny firarian-tsoa ihany koa zay fanataony namana namakilay ny fandarana teto amin'ny onjam-peo tamin'ity androany ity ny fandarantsika amin'ty an'io ty dia mandray vahiny mivantany eto a sady tolorana ny araba ny vahiny de andriamato Roston nandray mipila manana miaraba tompoka tonga amin'ny vahiny mivantany eto amin'ny top radio miaraba ny namana monsieur Roland sy ny technicienne miaraba ny piaino ny top radio ary miaraba koa amin'izao taona vaovao zao fa zao vao tafakatreto eny ary toraka zany dia isorana be dehibe no manaraka anay a nahita toerana no nany ampitan-dranomasina any manaraka mivantana ny onjam-peo ny vahintsika dia mpikambana teo aloha teo anivon'ny congrès ny tetezamita na ny CD zany mpanao politika mazava loatra zany a mandinika ny raharam-pirenena izy moa dia malagasy a mivezivezy ary n'ity Madagasikara ty fa any amin'ny faritra Iorombe moa zany tena isan'ny ahafantarana azy fa zanaky ny faritra izy any koa ny any amin'ny vatovavy misy azy daholo zany satria malagasy ny mato Roston raha ny datin'andro amin'ity andro ny androany ity a 18 ny volana janoary dia mitsingerina atao anatin'ny saina maneritreritra zany hoe 18 ny volana oktobra zay nanindrina andreo mpikambana ao anatin'ny gouvernement zany io gouvernement tarininga
eritsalama rajonaro velo zany hoe 3 volana katroka zany zao raha ohatra ka jereny zay ny gouvernement ny 3 volana fa ireo ataontsika mpitatana ny firenena amin'izao fotoana zao dia efa nioatra n'izany 3 volana zany azy efa mananitra ny 100 andro rehefa 100 andro zany ny resahana dia matetika ny olona eo zany sy ny mpandinika sy mpanaraka ny rahapirenena dia mba mijery any mba manao tombatombana amin'ny akapobeny hoe amin'ny lalana tena izy hoe ao anatin'le teny fanomezana ve sa manahoana ny fandehan'ny raharaha atombotsika amin'izay ny fandarantsika amin'ity an'ito io ny tafa le matoro roston radrepilamenana eo indrindra ianao zany mahita lesy ya ny resaka gouvernemanta moa aloha za zany tsy de miombokevitra loatra am'le anaovana tombana 80 andro hoana indrindra ao anatina fiovam-pitondrana tao anatina korontana tsy azontsika fiainana mihitsy zany fa sarotra ny fomba ny ampitantsika tam'izao tetezamita anaovana fanorenana ifotony zao tetezamita izy io fa tsy zany ke fambolana ampiasan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao fa hoe intérim zany hoe raha intérim zany moa zany de ohatrany hoe oanary zany misolotoerana raha intérimaire moa zany misolotoerana fa intérim zany hoe ohatrany hoe misy fanohizan-draha raha ihany zany inona tsara fa ohatrany mampiasa le fambolana tetezamita anao de somary ohatrany gardien sy ny sécurité ihany io raha fa manao akanjo ambony ambany misy soratra izy zany de sécurité fa raha mitondra pilotra sy mitazona lefina izy le matona mane de gardien fa ny asan'ny zareo mitovy ihany ny asan'ny zareo raha le sécurité reny zany tsy mety reny raha atao gardien izy de le gardien koa tsy mety raha atao sécurité fa gardien ty aso de ohatran'izay io zany fa amiko aloha raha ny fomba fijeriko dia tetezamita isika satria raha ny intérim na ny fanohizan-draha raha ao anatin'ny lalam-panorenana amin'ny fenitra républicaine dia tsy misy mihoatra ny 80 andro ihany ary rehefa tapitra zay de tetezamita ary ninona koa ilazana azy de tetezamita foana io nanao intérim azy satria mbola dispositif transitoire ihany koa ngeny voalaza ao hoe fepetra ara-piampitana makany amina filoha anankiray na régime anankiray mifindra amina régime na fitondrana anankiray eo indrindra nke mampisy adefitra ya roston satria ao anatin'izany fiampitana zany de hoe alao mametraka lasitra mazava zany mba ahafahana hoe mba tsy asa hoe ianjerana na iblisatra na ohatra zany resahana matetika moa zany le asiana sata zany hoe zavatra io eo indrindra koa zany mabe adefitra inge am'izao fotoana zao hoe hitsandaniny zany hoe antsika tsy mivoaka amin'ny cadre constitutionnel io raha nianao ny lehibe ana antoko politika anankiray zao rehefa nianao tamin'ireny le hoe solotena mivondrony 25 degré de somary manisy fanamarina ihany koa izy mikasika an'le zavatra mitranga am'izao fotoana zao hoe efa niala ny lalam-panorena antsika io de tokony mba misy zavatra io renana mazava raha ianao ahoana tokoa ny fandehany io na ny anaran'ilay fiadidina nge de hoe fiadidina ny fanavaozana ny republika havaozana ve ny zavatra mety matoa izy avaozana de tsy nety matoa tsika tao anatina korontana mbelona reny de misy zavatra tsy nety de zay no arenina rehefa anavao dia tsy maintsy mandrava ary io na ny fahefana nomeny Jehova ny mpaminany Jeremia ao amin'ny Jeremia toko faharonga mizay raha tsy diso any amin'ny 9:9 any de hoe indro zao manome fahefananao amin'ny fanjakana sy ny firenena mba androdana sy andrava ary anorina de amboly fa tsy possible zany anaovana fanorenana tsy misy fandravana zany raha nety izy de vela ao de amin'io raha ohatra nety de tsy ny grève tsika ary tsy niala ny flot république voafidy bahoaka fa matoa izy niala dia misy olana ary misy zavatra tsy mandeha ary io koa de mbola apiko foana hoe tsy olana ara-sosialy fotsiny zany zao fa olana ara-politika nateraky ny olana ara-sosialy ary zany foana ny zava-misy maneran-tany amin'ny resaka politika mbola resantsika iny satria eo anatin'izao zavatra rehetrarehetra zay zany dia betsaka ny faneho-kevitra mitranga misy olotsotra misy vondron'olotsotra misy atoko politika misy vondrona atoko politika de faraparateo zany zao de nisy le hoe nalaza moa zany le voambolana hoe fifanarahana politika accord politique atoko maromaro eo amin'ny 100 mahery 10 mahery eo zany zao no nahavitana nosony an'izany accord politique zany ny aloavana dinika na assise de parti politique zay nitanterahana tetsy akoron-drano tetsy
de namoaka zavatra niraisana moa zany a mivadika fehi-kevitra de natao fifanarahana de ao anatin'ny fanarahana io zany hoe oentina aroarovana satria hevitra iraisana any anatin'ilay ataontsika hoe fikonan-doha de misy an'ireo hoe ravaina reto raha-panjakana rehetrarehetra de hosolona ny rehetra zavatra rehetrarehetra reto nanaraka akaiky an'iny ianao raha zay tokoa no fipetrany manahoana anana endrika tsindry ve le ny zavatra reny sa fandraisana andraikitra satria ny akamaroany reny olona nandray anjara tamin'ireny adihevitra reny de olona matsapa fa tompona andraikitra tamin'ny raharam-pirenena tompona andraikitra izy tam'le tsy fahombiazana ohatra nangina tam'le zavatra tsy nety tompona andraikitra izy tamin'ny fandrena satria misy am'ireny niaraka nandrafitra namolavola ary nanaiky n'lay lalam-panorenana zay nitoeritsika misy rona aloha patsahivona nitoeritsika taditinao tsara fa zany tsangana 2010 2011 nanohitra hoe tsy izy io lalam-panorenana io manjavozavo io na ny article 54 fotsiny aza de nitoeritsika tam'zany ary nitoeriko hoe azavao tsara fa ny maronisa de maro karazany misy ny amin'ny endrika britanika ny any israeliana ny any allemand samy hafa azavao tsara ary zany de tokony ho tandremana raha mandrafitra lalam-panorenana vaovaotsika eo koa ny amin'ny raha ny resaka hoe fitsinjara-pahefana de mavesatra satria mbola nasina ny faritany zay nitoeritsika tam'zany ary tsy mbola tafapetraka mandraky ty ny androany zany mety hoe tompona andraikitra satria matsiaro hoe manenina de nandray indraikitra ahoana ny anarenana zay aloha ny zava-dehibe fa ny amin'ny hoe ahoana ny fahamarinany sy ny fahafahana mampiatra azy mbola adihevitra be satria na ny amin'ny atao hoe antoko politika betsaka le antoko politika misoratra fotsiny ao amin'ny ministerany atitany tsy mandray anjara akory amina fifidianana sinana za zany de zany anatin'ny tokony ho jerentsika koa zany hoe indrindrake mahatonga ny olona miteny zany sy manao fanamarihana hoe resaka fitediavana seza ve ty zavatra ty satria tsy ianao ihany de fa nanao fanamarihana lizy nisy tamin'ireo misy izy ara-panjakana fa tsy nandray anjara izy tao anatina fifidianana hoe nandrotsaka kandida na fifidianana ifotony zany anivona commune ny faritra moa mbola tsy fifidianana zay raha tsy tany amin'ny 2007 ihany mba conseil régional ny farany zany président conseil régional tamin'ny faritra Orbe nareo sady voalohany ny farany ohatra hatramin'ny siny atao hoe faritra io de tsisy fifidianana tsony tao rin'zay zany hoe eo nampisy ilay adevitra so de resaka fitediavana seza fotsiny ty satria hoe transition de aloha sa mba makamaka seza kely de zay ny anaovana ty io diabolisation ny mpanao politika misy foana io fa za zany de zay ny a hoe ny atao hoe république de fitondrana hoentin'ny mpanao politika raha hiala am'izay tsika de andao anao théocratika na tsy haiko ino hoe hoentina fa ianao miresaka eto io république mihitsy mety amitsika izao aloha zany hoe fanavozana république fa ianao zany hoe républiquejanona amin'ny république de mbola mafisiko sady koa fa république laïque io koa mbola mila resatsika rehefa aveo misy ronara mba tadidy hoe ahoana ny atao hoe laïque fa za zao alohan'ny hiditra tamin'ny fandarany ty teto tsika ny ainany teo de zange nivavaka teto am-pitoerany satria za kristianina FLM de zay zany tsy hoe tsy laïque ty radionareo ty raha nivavaka fa zay fiainako de tsy mandrarany malaika nyty zany ary na za na iza ohatra hoe président Michael zany zao mpiandry FLM laïque foana ny fanavozana ary laïque foana ny république avelako eny aloha sujet hafa iny de zay io mapety hevitra be io le hoe laïcité anao moa zany efa miresaka de ampidiriko ihany lizy satria ny laïcité de tsy kasikasiany mpivavaka tsy kasikasiany hoe manana andraikitra ato de tokony tsy mampivady andraikitra ary de nefa ny zavatra atao rehetrarehetra eto zany na lanonam-panjakany io amin'ny akapobeany de rehefa io ary zao hoe anao anty resaka hoe fionan-doha ty de avavaka no satarana an'izy fisatarana an'izy ary FFKM nanakina anazy FFKM no nanakina anazy satria nahoana io mihitsy ny tiako hitondrana fanazavana koa ny FFKM dia autorité morale na rafitra ray aman-dreny ara-moraly eketsika aloha hoe io no mirafitra manomboka ty amin'ny nationaly ka hatrany amin'ny commune misy zany hoe raha miresaka FFKM ka misy fanapa-kevitra ataony FFKM eto ka iresaka ho any amin'ny districtny akora de tonga any le hevitra ary misy mandray misy zanaky la FFKM etsy atany mena any amin'ny districtny akora na ho tonga trany rano tsara varatra tonga amin'ny districtny be fotaka ho tonga tany morombe
na ho tonga trany tsy haiko ambovombeandroy de misy an'izay ravitra zay no anankina anazy amin'ny FFKM raha ny fahitako azy fa ny zavatra ataony FFKM koa nefa tsy midiko hoe ny FFKM ihany no asainy fa anasa izy andreo mpandala ny fomban-draza na anasa izy na misy koa za fikambanana omby asa de asaina koa hiadevitra am'izao zavatra zao ny silamo koa tsy avela fa isan'ny be mpanaraka koa zany ny fiangonana zandriny koa antsoina fa raha ohatra ary ankinitsika amin'ny vondrona hafa io manana an'izay favononana manana an'izay rafitra efa mipetraka handray sy ampitoy azy any amin'ny komina any ambanivohitra any ve ilay rafitra miady an'zay manao an'izany ingy ianao de manao tsy ahy ianao de mitamberina atao anatin'ny saina ihany satria tsy hoe vozao akory no eo sy omena ndraikitra na anakinana ndraikitra ny FFKM amin'ny ataontsika hoe fandaminana na fanatosana ny fandaminana ny raharahan'ny firenena zay ao anatin'ny ataontsika hoe mandalo fahasarotana na krizy fa efa tany amin'ireo ataontsika hoe krizy talelovatra raika sy roa arivo efa naheno an'izany de mifanotariana mipetraka igny rositandra ny mpilamanana de hoe miverina foana le krizy mitsingerina ary mefo de mefo le fotoana iverenan'le krizy de hoe fa ahoana zany tena inona olona ve zany le problema sa inona le problema le omena le fahefana olona mena fahefana ve zany problema satria tsaroko tsara zao raha nisy zany zao tena hoe fandaminana ataontsika hoe krizy teto de tamin'ireny taona 2024 reny de ry am'sisy vato ery vory atrika teo daholo ny filoham-pirenena dimy teo de teo zany de raha tsy lamina am'izao koa sy ty Madagasikara ty de asana raha tsy androso am'izao koa sy ty Madagasikara satria teo Andra Joelana zany indrindra teo professeur Zafy Albert nizoko indrindra teo zany Didier Ratsiraka teo Marc Ravalomanina teo ny matoera Jormampianina izy no président Perinasa tamin'ireny fotoana de natsona daholo zany ny hervela anisany nareo de nataony de natolotra n'le filoha Perinasa hoe ty ary tory ny tompoko ny zavatra tinapaka nandritra ny fionana teto andro vitsy reny ary nasiana komity mihitsy mpanara ataontsika hoe mpanara maso ny fanatanterahana an'le izy de eo ihany le izy de tsy misy efa taona tao teo arina inge 2018 de efa ireny ny zavatra nitsanga de tsy misy zavatra tsaroanao 2017 akory de tsy misy zavatra tsaroanao very amin'ny resaka eny vato ianao tamin'izany zavatra zany tsy tsaroanao ve fa nisy olona ny fandingana tsy ny fandraitana hitany maso iny ary mbola voarakitra vary tena nalahelo za misy arona hoe tola tsy laminy ty tsy ny fandraitany nidingan'ny Rajaona Rampana nge ny tanan'ny président Marc Ravalomanana dingan'ny président Rajaona Rampana samy FJKM de niteny hoe tsy milamina tsy ho vity ty ary tadidiko tsara ny kabariny amiral Didier Ratsiraka hoe nahita vola misy namana mba tany mefafampoa fanamboatra lalana avy any atsimo mamakivaky hatrany varatra tsy andoavantsika nany ariary de nyvaliany président Rajaona Rampana efa andeny atsika avy any atsinanana mipakatra any andrefana aiza le izy za zany tena mety tia hitsitsikely liavonavokevitra n'izay mitondra ka tsy miraharaha ny hafa de izay foana ny olana tiako atongavanaty Ronstan fa ianao anazava lizy le hoe le atraiza ny fanomezany naropona politika indrindrandrindra le hoe ny asany sy ny toeran'ilay zay le autorité morale satria nisy andreny nge tamin'izao fotoana zany hoe mitarika nandrindra sy ntsy aveo de nenoina vez io nge de sala amin'ny toritena am-piangonana de mitena nge ny ao am-piangonana isy nalady hoe aza mangalatra de mijoroa vavolombelona de fahamarinana fahazavana fanasa tsy nisy alahady na atapaka an'izany tamin'ny fiangonana iran'ny quartier fa mangalatra ihany ny mangalatra manendaka ihany ny manendaka ary za moa zany de meo mikevitra tanteraka amin'ny cardinaly tsarazana ray aman-dreny am'le hoe tomponantoka amin'ny fahapotehin'ny fiarahamonina sy ny firenena ny kristianina tsy ny fivavahana kristianina fa ny kristianina fa ny fivavahana kristianina dia manana fikendrena tsara hampilamina ny fiarahamonina hampandroso hampirindra satria fantatsika be de be ny firenena kristianina tsy laika fa tena misafidy manokana ny ho kristianina tahaka ny Norvège tsy mahazo miditra mianatra ny zanakao raha tsy vita batisa manana karta batisa ary tsy tafiditra mpiasa-mpanjakana ianao raha tsy vita batisa dia milamina fantatsika tsara fa tafiditra anatin'ny
top 6 ny firenena tsara fiainana, ny vahoaka tsara fiainana eran-tany. Endry zareo atao akatona fonja fa akatona ary ny endry zareo ny fonja tsara noho ny hôtely ataoko hoe 3 étoiles aty Madagasikara. De zany no atao hoe firenena mivavaka. Raha tsy laza koa tsika misy koa ny firenena silamo tena milamina be satria misy discipline hoe raha vao mandeha ny appel la prière de tsy misy olona mandehandeha ny an-dalana fa rehefa tsy andeha hivavaka ny mosika anao de mijanona anaty trano de mipetraka tsara na ny amin'ny mpangalatra miaina ny famonoan'olona miaina akoatrany hoe za tsy teny an'ireny hoe silamo hery fihetsika sy ny ana reny. Inona zany le tena fototry ny olona zany zao le izy io le ho tsabony io inona le tena fototry ny olona ho tsabony io fototry ny olona sara rafitra ve toetsaina sady inona zany le ny fototry ny olana voalohany de toetsaina ny potehina tamin'ny alalan'ny fahasimban'ny fanabeazana sy fampianarana nanomboka tam'le hoe tsy azo kapoina ny mpianatra nanomboka tamin'ny diratsika tamina hoe fahalalahana zon'olombelona de nanomboka teo de niena na ny autorité morale ny ray aman-dreny niteraka zanany naterany tsy azony kapoina hoe mifanaraka amintsika ve zay mifanaraka amin'ny fanabeazantsika ve zay satria ny atsika hoe ny olona mamono tsy zay ny fahendrentsika zay ny napahomby atsika fa zay tsy atao tsony ny zazatiana am'izao a hitsitsina rotsakazo ary tsy azo ampiasana rotsakazo ny antsika ny mamon'olona efa intelo inefatra miverina ny amponja amina famonon'olona mbola aleo za tsy hiteny zany daholo zany ny zavatra ahoana zany rostara lepilamana zany ahoana no anarenana zany satria ho sarotra ny tirarahatira zany fandeha ohatra ny efa lalipaka be nge zany tena tsy mora angety misy rolange tsika mpiaino rehetra tsy mora ty fa ny zava-dehibe de ny fahavononantsika ny zava-dehibe de isika no mila vonona aloha hiova amin'ny tenatsika aloha de hiova manodidina tsika tomboka ho tokantrano aloha vao aloha ny fitondranao ny ankonanao ny fademanjanako ny tenanao na amina resaka fanaripahako fotsiny ene de hitatsika nge zany eny an-dalana eny hitatsika nge zany hoe tsy vonona iova ny olona fa tsy afaka avela am'zany fotsiny fa asan'ny mpitondra zany nanomboka teo koa ne am'le mpitondra populista hoe manao zay afalifaly ny vahoaka zany zany de tsy mety fa ny vahoaka tsy malala zay asoa azy io fa terena androso terena amin'ny alalan'ny discipline de zay ny tsy zakany sasany de lazaina fa hoe jadona tsy indraindray nefa ilaitsika zay raha ohatsika firenena tsy andala-pandrosoana ntsony fa mihemotra be miaramila mitondra ny firenena am'izao fotoana zao zay zany ery ambony ery vao tamin'ny fiandohan'ny terinandro ty de nisy fikaonandohan'ny tafika natao tery amy sisy vato de tao anatiny io zany zavatra ny tsoahana tsy nitsoahana moa zany fa nisy an'le veriverina atao de hoe tsy ekipy tsy arenina ary dia ijoro mandray indraikitra nitafika manomboka zao fa tsy mitovy any taloha maty zany le teny malaza de hoe grande muette izy Rostand ohatrany tsy nitafika rery ohatrany somary ny olona zany rehefa mba minantany ahoana no alaisanareo zany de ohatrany lasa matahotra zany olona ahoany ty satria tsy zatra miheno feona miaramila ny olona ka zay le izy de zay zany ny mila raha koa fa izy arofanina azy de tokony rehefa miteny izy de manao karazana balise repère fa tsy ny miaramila rery no olana teto ary tsy izy akory ary izy ange tsy nitantana raram-panjakana fa tany anaty kazerina fa efa tsy zakany nge vao nivoaka ny kazerina izy fa raha tsy hiteny ohatra hoe ny administrateur civil préfet teto za de niteny tam'ireny tam'y fotoana reny hoe raha zany tam'y placen'io préfet Angelo io de nomeko alalana io de nesorona na rehefa tsy nesorona de ny démission satria zay ny anarako azy hoe zay olona mangataka ka ampilaminana de tompona ndraiky izy mivile de mahazo eo raha teo kianjany demokrasia jusqu'au vintsika ary za zany de mangataka ho an'izay olona hitondra manaraka eo ho an'izay ho ao amin'ny anteminera-pirenena manaraka eo esory aloha ho dépénalisé eo aloha io resaka fanehoan-kevitra ankalalana io aloha ataovy marika anankiray io isan'ny fanovana mba ho soratana ao anaty lalam-panorenana io tahaka ny nanaovan'ny frantsay pahangeda be hoe ny esorony ny azo ny famonoana olona ataony Robert Badinter angamba izay avoka frantsay ilay nanala ny dépénalisé nanala ny peine de mort sady ny dépénalisé ny avortement nendreo zavatra tsy manjary ohatran'izany daholo fa isika mbola hoentina amina ordonnance tamin'ny fanjanahantany zay manakana ny malagasy
tsy haneho hevitra de mbola zany foana ny ataontsika mangataka ao anatin'ny fanavaozana esorona io ary atao anaty lalam-pandroenana ny fiantoana atao mazava ary ny lalam-pandroenanao koa tsy atao an'io manjavozavo misy andininy marobe fa atao mazava tsara na ny momba ny fitsinjara-pahefana na ny momba ny fahalalahana maneho hevitra ka tsikako nge le fanabeazana kianao ihany na fanao fanamariana lisy teo mbola ny banque mondiale moa nefanao hoe tena raha niveau atsika zany mbola any amin'ny primaire mbola any amin'ny tsasatsasaky ny any amin'ny primaire any niveau ka sao de mba saiko io nge ny mahatonga lisy satria ny lalàna mety mba hoe mety mivoatra io tsy nataon'olombelona io de mety hoe raha ny situation tsika am'izao fotoana zao aloha de mbola tsy maintsy encadrena tsara le fahalalàna satria mbola mivoana virika lasa hoe fanabatibatiana fanompahana iny zay le zavatra fa tsy anatin'ny monontsika daholo nge le fiazakazanana ny fanaovana raha-padango tam'ilay fandrosoana raha teknôlôjia raha sy laza fa tsy te resaka réseau social ty réseaux sociaux ty ny any Eropa nge zao ohatra hoe Danemark sy Suède ngaby zay na ny Frantsa koa zay efa miroso am'izany hoe hametra ny fampiasan'ny ankizy ny telefona sy ny tambazotra social satria efa fantany fa nanimba azy io fa isika mbola manao hoe alefa azy foana natray amin'ny EPP zaza afaka CP de vidianana telefona Android de miditra ao anaty membre de sy ny sisa mitoy de anatiny ny fanovana sy fanorenana ifotony ho ataontsika daholo io de iverenako le hoe nisy foana ny tsy fahombiazana hatram'izay zay mihitsy no ataontsika am'izao fanavaozana zao tokony zay olona ny zavatra tokony ataontsika zao de manao diagnostika nisy hetsika tam' raika am'y folo dia inona no fahombiazana azo tam'izay de inona no tsy napahombiazy de nisy tamin'ny roa sy roa arivo nisy krizy inona ny fahombiazana fa nisy fahombiazana hita tao de nisy tsy fahombiazana de nisy ny sivy sy roa arivo de inona ny fahombiazana tao de inona ny tsy fahombiazana de nisy ny dimy amby roapolo sy roa arivo fa hodinganiko le tao anelanelany fa iny ataoko hoe mba institutionnel sady ihany de inona ny fahombiazana inona ny tsy fahombiazana atambatra zay rehetra zay de jerena ny tsy fahombiazana rehetra de andao hiainga amina fomba fijery vaovao de tsika misaritaka be io satria asa aloha hoe n'olo hoe foy loatra ve le fotoana ataontsika hoe nirodana n'le fitondrana teo raha ohatra am'zay le mapety azy io ohatra ny olo matatampoka any de mora maimbo de lasa ohatra ny eo tsika vao misabatitaka hoe fa hoana ary le atao satria ona mbola tsy mativondraka le tampotampoka be narary telo andro tonga de maty de tena grave be de izay io mahatonga atsika misavoritaka io tsy vonina tanao zao ny iranianina mieloelo ny fanafiana amerikana de fa mandinika ny solony zareo hoe raha ohatra ka tena raikitra nefa fa nasitrika any ambany bancaire ny ayatollah raha fa mbola mandinika hoe raha sanatry de hatram'le le commandement de fa jerena hoe raha matiny ohatran'izao ty amin'ny attaque ny amerikana satria fanta am'zareo tsy minimiser mihitsy ny anataony amerikana dia mana efa maka fotoana izy hoe rehefa maty ianina voatafoka de ianina no solo anazy mety efa misy lista raha mbola voatafoka koa ianina de ianina no solo anazy satria efa fantany fa cible ny amerikana ireo mpitarika ireo zay zany le fiomanana ka tsika ty tsy nisy ny omanana satria